Apokalypsy roapolo taona. Pasteur Mailhol roapolo taona nitandremana ny Fiangonana Apokalypsy ao amin'ny Coliseum amin'ny sabotsy 13 août 13 manomboka amin'ny 7 maraina miaraka amin'ny Pasteur Mailhol filoha maneran-tany ny Fiangonana Apokalypsy sy ramatoavadiny fotoam-bavaka lehibe iarahana amin'ireo Apokalypsy Maneran-tany Madagasikara sy ireo Apokalypsy avy any ampitan-dranomasina. Anasana ireo mpitondra fiangonana rehetra tsy ankanavaka na zokiny na zandriny eto Madagasikara. Asena manokana amin'izany koa ireo mpitondra fanjakana rehetra nefa nifiteto amin'ny firenena malagasy nandritra roapolo taona lasay. Tsy adiny koa isika vahoaka malagasy rehetra tsy misy ankanavaka aza diny ny kalendrienao. Fa roapolo taona Apokalypsy miaraka amin'ny Pasteur Mailhol mivady ny sabotsy 13 août 2016 ao amin'ny Coliseum manomboka amin'ny 7 maraina. Tonga va maro fahita fahagagana ianao amin'ny fiainanao.